amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay manaraka an'izao fampianarana izao resakantsika mikasika ny fibebahana famelohan'izay ndolo hivavaka antsika ho an'ny fampianarana na ny tenin'Andriamanitra izay horenintsika amin'ny androany ity ankinitsika amin'ny Tompo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankasitraka raha mbola hianatra indray izay androany. Misaotra anao izay menao fahafahana, menao tombotsoa, hosorony lelako ampiteneno indray ampianaro izay tsirairay avy, sokafo ny fony izay rehetra mandreny izao fampianarana izao ny fatakarana ny saina ihany koa, alala marina ny amin'ny sitraponao sy ny amin'ny zavatra tianao ambara aminay. Naiza naiza enona an'izao fampianarana izao dia tahina ny tsirairay avy amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy nanaovana izany bavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Resaka mikasika ny fibebahana araka n'ilay voalaza tao am-piandohana. Fibebahana, resaka mikasika ny fibebahana, tsika tenin'Andriamanitra fototra ho resahana amin'ity androany ity fa teo ny baibolinao Apokalipsia 7:1-9 manao hoe: ary tsy nibebaka tamina hamonoan'olona izy, na tamin'ny nanaovany ody ratsy na tamin'ny fitsangatsangany na tamin'ny halatra nataony koa. Mazava be ny tenin'Andriamanitra, ary tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy. Ray izay tamin'ny naminaovany ody ratsy, roa izay tamin'ny fitsangatsangany, telo izay tamin'ny halatra izay nataony koa, sy ny sisa sy ny sisa, ary tsy nibebaka izy. Miresaka mikasika ny fibebahana antsika, Andriamanitra riavana dia izao miantso ny olona hatraiza Andriamanitra, dia miantso anao koa Andriamanitra mba hibebaka tamina amin'ny famonoana olona. Izay rehetra mankala ny rahalany dia mpamono olona. Ka no jerevantsika voalohany zany, ny fizarana voalohany dia hoe: ary tsy nibebaka tamina hamonoan'ny olona izy. Tsy nibebaka tamina hamonoan'ny olona izy, zany hoe ianao zany namono olona, nisy famonoan'olona zany tao, dia tsy nibebaka ianao izy. Izy zany fa tsy ianao fa ianao zany mibebaka ianao androany. Amen. Mibebaka ianao ka filazantsara ny Jaona ny jerevantsika n'izay fizarana voalohany izay hoe ary tsy nibebaka tamina hamonoan'olona izy. Epistiliny Jaona voalohany 3:1-5 manao hoe: izay rehetra mankahala ny rahalany dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Mazava be ilay havatr'Andriamanitra hoe izay rehetra mankahala ny rahalany dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao aminy. Ty zany tsy ilay mamono olona ara-baky teny ty hoe nitsondromina tamin'ny antsy na ny mesa na ny tifirina basy na ny kendaina, fa ito hoe izay rehetra mankahala ny rahalany dia lazaina fa mpamono olona sahady zany, mankahala fotsiny ny rahalany. Jesosy moa dia niteny mihitsy ny Jesosy aty amin'ny filazantsara ny Matio, aty amin'ny filazantsara Matio Jesosy dia mijery Matio 5:5 dia manodininy 2:20 manao hoe: ary efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika no eloana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa izy milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia mendrika no eloana amin'ny fitsarana, ary nazovy ianao amin'ny rahalany hoe olom-pona ianao dia mendrika no eloana amin'ny sinedroana, ary nazovy hanao hoe foka ialahy dia mendrika ho ao amin'ny kelo amin'ny rehetra afo. Amen. Matio 5:5-20 sy ny 20 milaza an'izay hoe efa voalaza zany tamin'ny Ntaolo, zany hoe tamin'ny testamenta taloha ao amin'ny didy 10 hoe aza mamono olona, fa eto Jesosy dia miteny mihitsiny fa za kosa ozy milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany. Iza moa ny rahalanao aloha? Iza ny rahavavinao? Ty zany tsy le rahalahy iray tapo ty. Mety ho hainy azo ekena ihany hoe rahalahy iray tapo, iray fonosana, iray kibo, iray reny, iray, fa le rahalahy eto zany le mpiara-mivavaka aminao, le mpiara-miangona aminao, le mpino miaraka aminao, le kristianina miaraka aminao. Isika kristianina matetika dia mankahala ny mpino namantsika foana, nefa Jesosy nge tena niteny mihitsiny hoe didy vaovao no meko anareo mba hifankatiavanareo.
mba ahafantarany olona fa mpianatra anareo raha mifankaty. Fa ny ankamaroan'ny kristiana zany de mankahala le mpino miaraka aminy, rahavavy miaraka aminy, ao am-piangonana io le ray fiangonana, le ray finoana io le hoe samy kristiana. Fa mba hafa ny hoe kristiana de mba mankahala musulmana izy na mankahala bouddhiste izy na mankahala finoana hafa. Fa ity zany le rahalany mihitsiny, le rahalahy zany le mpiara-mivavaka aminy, le samy kristiana miaraka aminy ihany, le ray fiangonana aminazy io, le ray mpiara-mivavaka aminazy io, ao mankahala an'io izy. De lazainy ten'Andriamanitra fa hoe zay rehetra mankahala ny rahalany dia mpamono olona. Ao mankahala fotsiny ianao zany de efa mamono olona. Jesosy de niteny mitsiny koa izy teo iny hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany fa za kosa ozy am'la tena ny teny ny Ntaolo zany milaza hoe aza mamono olona, fa za kosa ozy milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany de mendrika ny hoelona amin'ny fitsarana. Ary na zofo ozy hanao amin'ny rahalany hoe olo-pona ianao. Hitanao miteny ny rahalanao, miteniteny fahatan'ny rahalanao, le mpino miaraka aminao, le mpiara-mivavaka aminao, olo-pona ianao. Hainao zany olo-pona zany tsisy ilana azy. Tena olo-pona ianao rangahy tsisy ilana azy. Ao tena hoe olona tsisy ilana azy zany, tsisy dikany. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ozy Jesosy hoe dia mendrika ny hoelona eo amin'ny sinedrona izy. Ary na zovy hanao hoe foka ialahy. Hainao zany foka ialahy zany mbola tsisy dikany koa zany, tsinotsinona, foka ialahy. Ao tsisy ilana azy de mendrika ho ao amin'ny helo mirehitra afo. Ao mendrika ho any amin'ny helo mirehitra afo, zany hoe mendrika ho very, satria tsisy olona mpamono olona, tsisy olona mpakahala. Ao vokatrin'ina moa ny mahatonga ny olona le hankahala olona, fialonana, mialona, ratsy fo, jalozie, de mialona izy. Fa raha tian'ny rahalanao ianao de tokony teny maminy ataonao aminy, mitovy fitiavana aminy ianao. Raha ny tena marina zany zay ny tokony ataontsika isika kristiana, isika mpino, isika mpianatry Kristy, isika mpanara-dian'i Kristy amin'ny mpiara-mivavaka amintsika, tsy manavakavaka mihitsy antsika na lehilahy na vehivavy satria samy ao amin'ny tompo daholo. Ao samy an Jesosy daholo, sahala amin'ny olona ray tapo zany. Ao ray fonosana, ray kibo ao amin'ny Jesosy Kristy, raha nada ao amin'ny tompo, raha vavy ao amin'ny tompo, raha lahy ao amin'ny tompo. An Jesosy samy zanaky dada aby, ka nahoana ny mifankahala, nahoana ny tezitra amin'ny rahalanao ianao, nahoana miteniteny foana ny rahalanao ianao, olo-pona ialahy, foka ialahy. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mendrika ny hoelona zany olona zany ho any amin'ny helo mirehitra afo, ho any amin'ny fitsarana, eo amin'ny sinedrona. Ao de lazaina fa mpamono olona, ka aza mamono olona, zay le tenin'Andriamanitra, aza mamono olona ianao, dikan'izay tiavo ny rahalanao, tiavo ny mpiara-mivavaka aminao, tiavo ny rahavavinao io. Ao le ray finoana aminao io, satria ray ihany nge hiaraka foana rehefa tonga any an-danitra. Ahoana moa ny iarahana rehefa tonga any an-danitra? Ety an-tany aza tsy mifanaraka, de any an-danitra ve ny mifanaraka? Fa ety an-tany takany any an-danitra de mifanaraha de mbola aty fa rehefa tsy mifanaraka ety tsy hiona mihitsy any, tsy tafaraka mihitsy any. Amen. Mila tiany rahalanao ianao, aza mamono olona, aza mamono olona, satria zay le jerevantsika eo de tsy mibebaka izy. Be dehibe zany ny kristiana namono olona, nankahala ny rahalanao io ianao, nankahala ny rahavavinao io ianao, nankahala ny mpiara-miangona aminao io ianao, le mpiara amin'ny ray finoana aminao io. De be dehibe zany kristiana namono olona fa tsy mibebaka izy. Ka androany ianao zany de mibebay ianao mandray an'izao teny zao. Raha ohatra ianao ka efa tratran'izany, mbola manome famindrapo amintsika ny tompo zany, hoe tena miandry antsika Andriamanitra hibebaka, satria ny Andriamanitra de miantso ny olona traizatraiza ozy hibebaka. Andriamanitra de miantso anao hibebaka tamin'ny famonoana olona. Ao tamin'ny namonoana olona zay nankahalanao ny rahalanao. Ao na ny rahavavinao, mpiara-mivavaka aminao io, le mpiara-miangona aminao io, le ray seza eo, le ray ranger aminao io, le ray fiangonana aminao io. Ao miandry anao Andriamanitra, mandidy. Ny fibebahana moa zany tena marina dia
tsy safiditsika izy io ao Andriamanitra dia mandito ny olona atraizatraiza bebaka tsy safidy ananantsika io zany hoe tsy safidy ny fibebahana fa tsy maintsy mibebaka ao tsy maintsy zany ny fibebahana ka numéro 1 zany raha mijerytsika hoe ina moa natao hoe mibebaka aloha deo jerevantsika zany atao hoe mibebaka zany satria sao de tsy ho azona hoe ina zany ny ataoko hoe ina ny atao hoe mibebaka ao ny tenin'Andriamanitra moa de miteny aty amin'ny tantara voalohany toko fahafito de efa tantara voalohany izy iny toko fahafito tantara faharoa toko fahafito de ny andininy tantara faharoa zafady tantara faharoa toko fahafito de ny andininy faha-efatra amby folo manao hoe raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako izy no avy enetry tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hisaino azy any an-danitra aho ka hamela ny heliny amen ary anasitrana ny taniny raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ny oloko fa tsy hoe le jentilisa any ambadika any ty etotsika zany tsy miresaka jentilisa na tsy mpino fa le mpino ianao le kristianina ianao le mpianatry kristy io ianao le mivavaka isaky ny alahady io ny resahana zao hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy enetry tena ka hivavaka amiko ka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony ina ny fanaonao mankahala ny rahalanao ianao mankahala ny rahavavinao tezitra amin'ny rahalanao ianao miteniteny foana ny rahalanao hoe foka ialahy ao ka hiala am'izay ratsy fanaonao zay ianao zay no antsoina hoe mibebaka ao dia mihaino any an-danitra aho zay de amela ny heliny mamela heliko anao Andriamanitra ka ny atao hoe mibebaka zany de zao de midika hoe miala amin'ny fahotana sy ny fiainan-dratsinao teo aloha ao miala amin'ny fahotana sy miala amin'ny fiainan-dratsinao teo aloha le fiainana ratsy le mankahala olona ty ao le tsy tia olona ty ao le tezitra amin'olona ty ao esorina zany io miala mitanteraka ny fiainanao tany aloha zany fa efa fiainana vaovao aty amin'ny Kristy avako efa mba kristianina ianao ao efa nandrain'i Jesosy ianao efa fiainana vaovao ato raha mba tsy nitia olona ianao tany aloha tany tonga ato ianao zany de tsy manohy an'izay intsony fa tiavo ny olona rehetrarehetra satria mba ahafantaran'i Jesosy ahafantaran'ny olona fa mpianatry Jesosy tsika kristianina tsika mpianatry Kristy de le sika mifankaty zany fa matetika ho any samy kristianina ary mifaminga eo fa tsy mba hoe mba le adversaire any ambadika any hoe mba le ray finoana le mba hafa finoana zany fa de le ray finoana samy kristianina ao de mifampialina de mifamono de mifamingana de mifankahala nefa de samy kristianina daholo na inona anaram-piangonana misy anao ao miala tsiny fa somary tononoko le izy na protestant ianao na katolika ianao na FLM na FJKM anao na rema ianao na vaho'ny oloko ianao na inona n'ino zany anaram-piangonana misy anao raha izanaka fanahy masina any Kristy daholo reo kristianina ny anaran'izany ao fa tsisy hoe fiangonana zandriny fiangonana zokiny aiza koa misy zokiny sy zandriny fiangonana-drazana fiangonana ankehitriny tsisy an'izany fa kristianina daholo mpianatry Kristy ao fa ny fotoana nanorena azy ny samy hafa tsy le mpitarika ao ny samy hafa ny tompony andraikitra ao ny leader ao ny olona vidian'i Jesosy ny hitarika an'izy ny apôstôly nge 12 12 ny apôstôly fa tsy mitovy daholo ny toerana naleny fa kristianina daholo ny anaranao ao ka ho tiavinao ny rahalanao tsy tokony hisy zany hoe katolika tsy tia protestant katolika na protestant tsy tia rema na vaho'ny oloko tsy tia le fiangonana zandro nohony andeha ataontsika hoe ho raisiko zany zay hoe zandriny sy zokiny aiza koa misy rahalahy tsy tiany zandriny na ny rahalahy tsy tiany zokiny fa tokony fakatiana zandriny na zokiny samy kristianina ao fa tsy mankahala ny rahalanao ianao de ahoana ny ataonao rehefa tonga any an-danitra ianao tsy manam-panantenanao ny tenin'Andriamanitra fa tsisy misy olona mpamono olona hiditra any an-danitra zany vao mankahala fotsiny vao tezitra amin'io fiangonana amin'io rahalanao io ianao de mazava be nge zany lazaina fa mpamono olona ianao ka mpamono olona ve hiditra any aza mamita tena aza fitana ny olona aza fitana ny tenanao ao faharoa de hoe ndenge tsika jery tenin'Andriamanitra ty amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 de ny andin'ny 17 asan'ny apôstôly
toko fahafito amby folo teny andinina fahatelopolo tserevantsika amin'ny anaran'i Jesosy zay ten'Andriamanitra zay asan'ny apôstôly toko fahafito amby folo teny andininy fahatelopolo ny anaran'i Jesosy Kristy hoe zao mivaky n'ilay teny ny anaran'i Jesosy vakitsika anaran'i Jesosy toko fahatelopolo andininy fahatelopolo hoe zao mivaky n'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra ozy ninia tsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo zao hibebaka. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra ozy ninia tsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy dia mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao mihitsiny aza hibebaka hibebaka. Zany hoe Andriamanitra zany nitao am-pony hoe tsy nahalala ianao, tsy mbola nandreny zany fampianarana zany ianao, tsy mbola nandreny zany tenin'Andriamanitra zany ianao, na de fa tao anatin'ny baiboly fa elabe ary zany fa tsy hitanao, mety tsy mbola nitoriana zany ianao, fa androany ianao ankehitriny kosa de mandidy izy raha maheno an'izao teny zao ianao, maheno an'izao fampianarana zao ianao mba hibebaka zany, hiala am'izay fahotana zany. Ny Efesianina koa de milaza ny Efesianina toko faefatra ny Efesianina toko faefatra de ny andininy faefatra amby roapolo de ny faharaiky amby roapolo faharaiky amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo ndreny efa vakitsika ny Efesianina toko faefatra de ny andininy faefatra amby roapolo aloha zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary mba ho tafianareo toetra vaovao izy izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. De ny andininy faharaiky amby telopolo sy faharoa amby telopolo esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabahana sy ny fitenenan-drasy ary ny lolo-po rehetra ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampianatra sy famela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Mazava be le havatra hoe esory aminareo izy ny folentika, esory zany le folentika mahatonga anao ankahalan'ny rahalahinao io sy ny rahavavinao io, ny fiangonana rahavavy, fiangonana rahalahy. Amen. Esory aminao zany zay, ny fahavinirana ny fahatezerana, ny fitabatabahana, ny fitenenan-drasy, ny teny ratsy ny rahalahinao io ianao ary ny lolo-po rehetra, manana lolo-po foana ianao esory daholo zany. Ary aoka ho samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, mba samy alemy fanahy amin'ny rahalahy io zany na de mbola tsy tanteraka izy de mba malemy fanahy ianao mba malemy fanahy aminy ka mifampianatra ho sy mifamela heloka avelao ny helony tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Zany hoe tsika zany tena avelan'Andriamanitra heloka ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Jesosy, de aoka koa tsika mba hamela heloka fa aza manao lolo-po, aza manao ndolo-po, aza manao otri-po ny rahalahinao, ny mpiara-mivavaka aminao, mpiara-miangona aminao, ny fiangonana rahavavy. Amen. De eo ambany moa zany de hoe faharoa de hoe nahoana ny tsy maintsy mibebaka atsika, nahoana ny tsy maintsy mibebaka atsika, valiny de zao hoe tsy maintsy mibebaka atsika lioka ndenge vakitsika lioka toko fahatelo amby folo de ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy zany. Lioka toko fahatelo amby folo de ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ny antony tsy maintsy hibebahantsika zany. Zao mivakin'izay teny zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tsy ho izao aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo de ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 80 ireny izay nianjeran'ny tilikamo tao Siloama ka maty, ataonareo vava ho mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay mona amin'ny Jerosalema ireny. Tsy ho izao aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo de ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Zany hoe ny tsy fibebahana zany de mitondra fandringanana. Ny tsy fibebahana de mitondra fahafatesana. Maty tahaka azy koa ianareo izy, ringana tahaka azy koa ianareo. Isan'le olona zay maty ny am'ireo Galileana sasany novonoiny, maty zany. Ka tokony hibebaka malaky ianao mandre an'izao teny zao, fa raha tsy zany sanatria ho zaho
oringana eo ianao, maty eo ianao zany. Ka raha maty tsy mibebaka zany a de very zany a, fa ianao mbola velona zao no mila mibebaka, fa rehefa maty ianao tsy afaka mibebaka. Ianao nge mila mibebaka fa tsy ny olona nibebaka ao anao e. Aza miandry an'izany ianao de aintom-bavaka ao pastera de mba i pastera nifonao anao de ianao zany tsy ifona mihitsy fa ny ataonao ihany ny ataonao, fa ianao mila manenina, mila mibebaka, mila miala am'le fahotana, mila miala amin'ny fahazaran-dratsinao ianao. Fa raha vao tsy miala am'zany ianao de tsy mampanantena anao ny tompo fa de very ianao, fandringanana de fahafatesana ao ambadika an'izany. Ka Andriamanitra mandidy antsika mba tena hibebaka zany. Manasa anao Andriamanitra hibebaka, raha tsy zany de very ianao zany ho any amin'ny elo. Raha vao tsy mibebaka de very any amin'ny elo zany. Mandidy antsika Andriamanitra, ary ny fanirian'Andriamanitra nge de zay ny fanirian'Andriamanitra zany de hoe ndeke jerentsika ny fanirian'Andriamanitra tia Petera faharoa, tia Petera faharoa ny fanirian'Andriamanitra, Petera faharoa toko fahatelo de ny andininy fahasivy. Petera faharoa toko fahatelo de ny andininy fahasivy, mamaraparantsika io Petera faharoa toko fahatelo de ny andininy fahasivy, manao hoe so fakan'izay teny zay: ny tompo tsy mahela ny teny fikasana araka ny azay ataon'ny sasany fahaelany, fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany hiso very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ao zany ny fanirian'Andriamanitra ry havana. Ao ny tompo zany de mampiseho ny fikasany tsara ao amin'io teny io hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasana zany araka ny fanaon'ny sasany fahaelany, fa maro-po aminareo izy, maro-po Andriamanitra, miatra, miandry izy zany, manome fotoana zany izy ny dikan'izay, miandry ianao mba hiova izy, mba hibebaka ianao. Ao maro-po aminareo ka tsy misy ho tiany very na de raisa fa mba ho tonga amin'ny fibebahana. Zany hoe Andriamanitra zany miandry ianao hibebaka mihitsiny de mbola tsy vonoiny aloha ianao, mbola tsy haringany aloha ianao, fa mba miandry izy hoe mba ho tonga saina ianao, mba hiova ianao. Fa rehefa tsy miova ianao de tonga ny fotoana de eo ianao taraiky. Fa mila miova ianao, amen, mila mibebaka ianao zany, mila mibebaka ianao zany. Nahoana antsika tsy maintsy mibebaka? Raha vao tsy mibebaka zany dia haringana, raha vao tsy mibebaka dia maty, fahafatesana ny ao ambadika ny tsy fibebahana ry havana. Farany fahaefatra hoe ny fitahiany fibebahana, zany hoe raha fa mibebaka ianao de zao misy fitahiana zay fibebahana zay zany, misy fitahiana miandry anao zany. Lioka toko fahadimy amby folo de ny andininy fahafito, fakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka toko fahadimy amby folo de ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona 5 izay tsy misy tokony hibebahana. Ianao olona anankiray mibebaka mandre ahy io, maheno an'izao teny zao de fifaliana lehibe sy fankalazana lehibe any an-danitra any. Ao misy fitahiana mahafinaritra sy mahatalanjona ao ny amin'ny olona anankiray izay mibebaka any an-danitra. Ka raha isika kristianina be da be io zany efa firy ny isantsika, fifaliana foana ao fifaliana mandrakizay doriamena any an-danitra, satria mibebaka zaso ianao, miala amin'ny lalan-dratsika atsika, amen, miala amin'izay fahazaran-dratsy zay. De nefa Jesosy de nilaza hoe: lazaiko aminareo izy fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray. Mbola le anankiray ny lazainy fa raha izao tontolo izao ty mihitsy moa zany no mibebaka de mba ahoana hozy ianao ny olona rehetra ray firenena, i Madagasikara ray manontolo, hatrany amin'ny filoham-pirenena, hatrany amin'ny olona rehetra any ambany tanàna rehetrarehetra any. Ao ny vazaha, ny karana, ny sinoa, ny frantsay, ny olona rehetra ambony tany ty, firenena firy fa 100 dimampolo amby 100 mibebaka daholo, fifaliana doridori, amen, aleloia, any an-danitra any, fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny mpanota anankiray zay mibebaka. Ianao zao mibebaka androany, ny lanitra ray manontolo ndray faly, fa tsy ny fianakavianao ihany. Ianao zao raha manao natao batisy ianao na natao tsaiko niraisina mpiandry na mpiandraikitra na niraisina tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana, de fifaliana ho an'ny fiangonana, de fifaliana ho an'ny ankohonanao, de manao fetifety, de manao sakafo tsara ao any tokantrano any. Vao mainka ity fibebahana zay ataonao ty, ny lanitra ray manontolo ndray faly, mahafinaritra nge zany ry havana.
hoe tena fifaliana lehibe any an-danitra any. Ny anjely Andriamanitra sy ny anjely rehetra any an-danitra de tena hoe faly dia faly. Faly Andriamanitra raha mibebaka ianao. Fa raha tsy mibebaka anao de tezitra Andriamanitra mifanohitra amin'izay. Aleo mba ho faly Andriamanitra ndao hibebakitsika. Ao hibebakitsika zany ny amin'izay famonoan'olona zay nataontsika zay. Fa tonga hoe baibolinao aty amin'ny Lioka toko fahavalo amby folo de ny andiny fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo zany. Vakitsika aminaran'i Jesosy Lioka toko fahavalo amby folo de ny andiny fahafolo ka hatramin'ny efatra amby folo zany. Ny anaran'i Jesosy vakitsika zay teny zay hoe nisy roa laozy niakatra teo ankianjan'ny tempolo hivavaka, ny anankiray fariseo, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka ny mpamory hetra io aza. Mifady hanina indrosan-kerinandro aho mandoa ny fahafolokarena amin'izay azoko rehetra aho fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny alavitra eny sady tsy nety ny andrandrany lanitra koa fa nitehatratra ka nanao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko fa mpanota. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina avy tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray fa izay rehetra manandra-tena no ahetra fa izay rehetra manindry tena no asandratra. Tanao mikasika an'ity olona anankiroa ty lay mpamory hetra sy lay fariseo. Lay fariseo nandokandoka tena be izy, za manao fadiana, za manao fahafolokarena, za manao an'izao, tsy de tena iny ny ilain'Andriamanitra. Eo ihany igny fa tsy tena iny loha laharana. Fa ianao le mibebaka mihitsy zany no ilain'Andriamanitra zao. Afaka manao am-pahafolokarena ianao, afaka manao vavaka sy fadiana ianao indrosan-kerinandro, afaka manao alim-bavaka ianao, afaka manao asa soa ianao, fa zany tsy midika hidiranao ny lanitra zany rehetra zany. Fa ianao le mibebaka aloha voalohany indrindra ny tena ilaina. Mibeba ny famonoana olona, fa lay mpamory hetra izy tsy nety ny andrandrany lanitra koa fa nandona ny tratrany izy. Zany hoe nifona zany izy de mibebaka hoe Andriamanitra mamindrafo amiko fa mpanota mibebaka izy zany. Mibebaka izy de voavela ny eloko rehefa mibebaka ianao. Mihina fa voarainao zay afatra zay ndao hivavakitsika hisaotra an'Andriamanitra de mibeba ianao. Ibebao ny famonoan'olona zay nataonao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay mangasitraka ny amin'ny teny zay nalefa amin'ity andro alohan'ity Andriamanitra. Indro averina aminao ny saotra manokana ny sainay ianao ny amin'izay fahotana vitanay de ny fankalanay ny rahalanay sy ny rahavavinay. Androany de mifona mibebaka eto anatrehanao tombo tsara indrindra mamindrafo aminay na de tsy tanteraka aza zay tsy mendrika zay. Ankehitriny tompo ianao nefa mandidy anay mba hibebaka fa ianao de ninita ao am-ponao tamin'ny andro tsy fahalalanay fa zao zay de mahalala mandre an'izany teny zany Ray Masina mamindrafo aminay. Sasao amin'ny rano Jesosy zay diovy ny elokay. Jereo Jesosy zay niraisinay fa melan-keloka ao anay amin'ny anaran'i Jesosy navoko an'izany vavaka zany makasitraka Ray Masina